Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra amin'ity zoma alina ity ampanajana no hanasana anao anaraka izany fandarana sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV FM izany hatramin'ny farany ora iray sy 20 minitra no any ny fotoana irahantsika amin'ity anio ity ary ny sehatry ny harena ankibon-tany no ibantoerana horesana mantolo ao anatin'izany fotoana izany fidiram-bolam-panjakana azo avy amin'ny fitrandrana harena ankibon-tany sy ny sultany izay no resantsika ary anasanantsika hiaraka aminay vainy efatra mianada no nasaina tamin'ny tialina ity eto amin'ny plateau everina fa samy manana maizy azy eo amin'izay tontolo izy ary mahafantatra indrindra mpiantsehatra eo amin'izay resaka harena ankibon-tany sy ny sultany izay araka ny andraikitra sariny avy ery amin'ny akavanako eria Andriamatoa Randria Mahadery Noelson ben tanana ny commune Ambanivohitry Ambohibary ao Moramanga faritra loatra Mangoro tonga soa tao fandarana tompoko miarabanao enikazy ary miaraba ny mpanaraka ny fanarana amin'ity takarivany zoma ity ny vaintsika manaraka dia Ramatoa Rajo Daniela Randriafeno sekretera mpanantanteraka ny IITA Madagasikara tonga soa tao anatin'ny fandarana tompoko sotra indrindra ny fanasana ary miaraba ihany koa ny aino sy mpijery rehetra n'izao fandarana izao vaintsika manaraka avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Olivier Rakotomalala Olivier Herindray Rakotomalala taleny ny fifandraisana amin'ny besin'ny maro eo anivon'ny orinasa panafricanina Mining Corp tonga soa tao anatin'ny fandarana tompoko miarabanao enikazy dia miaraba ihany koa izy telo mianaka mifandray anjareto ary indrindrandrindra miarabantsika mpijery rehetra ihany koa vaintsika fa efatra tsisy vina amin'ny maro Andriamatoa Ernest Razafindraibe Flot national ny KMF Knoe tonga soa tompoko sady miarabanao enikazy ary miaraban'ny mpiaino sy ny mpijery ny fahitalavitra Kolo TV amin'izao fandarana Kolo Hevitra zao ny sehatry ny fitrandrana ny harem-pirenena harena ankibon-tany sy ny sultany ny Kitapom-Bolam-Panjakana ny volam-pidiry ny etra ny antsiprian'ireo raha ny olon-tsotra no anontaniana dia be dia be no tsy mahalala na tsy mahafantatra na dia ampahany azy amin'ny vaovao mahakasika an'izany hoe volam-pidiry ny harena ankibon-tany eto amintsika eto zany iverin'ny maro fa sehatra izay an'ny olona voafidy manokana na an'ny olona izay voasokajy manokana izany oporofitsika ny mifanohatra amin'izany ary asehontsika fa mahakasika ny olom-pirenena rehetra ity resaka hoe fidiram-bolam-panjakana zany hoe ny vola miditra fanjakana vokatry ny fitrandrana ny arena ankibon-tany sy ny solitany ity nisy ny tatitra izay navoaka ny IITA moa zany farany mahakasika indrindra an'izany dia nisy ny fanadihadiana izay natao ho arahantsika aloha zay dia aorinan'izay tsika hiditra avy hatrany ao anatin'ny adihevitra Namoaka ny tatitra ofisialy ny IITA Madagascar na ny initiative pour la transparence des industries extractives eto Madagascar tamin'ny volana febroary teo dia toy izao ny totalim-bola azo avy amin'ny fitrandrana harena ankibon-tany niditra tao anatin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana malagasy nandritra ny 3 taona lasa ny taona 2024 saika nahatratra 700 tapitrisa dolara ny taona 2024 490 tapitrisa dolara ny sahineto dia ny volana losi voaray teny amin'ny direction générale des impôts ny BCMM ny OMNIS ny fahatiranana ary ny CNAPS io tatro ihany koa no milaza fa latsaky ny aotra faingo 630 ny elanelana voapirofo teo amin'ny filazana fandrotsaham-bola nataon'ireo mpandraraha sy ny filazana volana voaray ny fanjakana raha ny taona 2024 mahery ny 2,270 kosa izany elanelana izany ny tao mpiasana 3,2 Entin'ny tompon'andraikitra IITA eto Madagasikara moa ny fanazavana amin'ny antsipriany ny dikan'ireo elanelana ireo ao anatin'ity fandarana ity. Efatra amin'ny 30 ka hatramin'ny 730 n'ireo mpandraraha harena ankibon-tany voalisitry ny IITA tokony nanao fanambarana fandoavana ny hetra tamin'ny fanjakana no nandoa ny 730 n'ireo vola niditra ireo. Raha izay antotanisa izay dia nahatratra 400 ny hetra mpanjakana ny hetra azo avy amin'ny sehatra ny fitrandrana harena ankibon-tany ny taona 2024 sy 2024
Tsy azo atao ambanin-javatra izany vokatra izany raha ampitahana amin'ny firenena toy ny Zambia sy Ghana, izay isan'ireo firenena mitarika amin'ny fitrandrahana harena kibony tany any Afrika. Kanefa raha mbola ampitahana amin'ireo firenena roa ireo ihany, mbola tetikasa 3 lehibe monja no mitrandraka harena kibony tany eto amintsika, dia ny tetikasa Ambadovy, ny tetikasa QMM ary ny orinasa Chrome. Ny ankamaroan'ireo tetikasa na orinasa izay miasa amin'ny harena kibony tany eto amintsika hatramin'izao dia mbola manao fanadihadiana sy fikarohana daholo. Ny fitrandrahana amin'ny sehatry ny petite mine sy ny harena sarobidy kosa indray dia zarana mbola mampiditra vola amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana. Nefa 570 ny safira amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia avy aty Madagasikara. Mifanohitra amin'ny zava-misy eto amintsika ny any Botswana izay mpamokatra diamant voalohany maneran-tany, izay efa mampiditra 470 ny vola miditra amin'ny fanjakana. Nefa mitovy ny tahan'ny ristorina na eto Madagasikara sy Botswana, samy 100 ny tamberimbidi amin'ny vokatra vato sarobidy ahondrana. Araka ny lalàna mifeny harena kibony tany misy ampany amin'ireny vola alohany ireny mpitrandraka ireny no miditra any amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana commune, ny faritra ary ny faritany. Io ilay tamberibidy 200 ny vidim-bokatra ahondrana. Io 200 io dia 700 no makany amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia ny commune, ny faritra ary ny faritany. 100 amin'ilay 200 no lasan'ny commune isin'ilay fitrandrahana. Mahazo io tamberibidy io ny commune Ambohibary eo amin'ny faritra loatra Mangoro, izay isan'ireo commune misy ny fitrandrahana nickel sy cobalt ataony tetikasa Ambadovy. Ankehitriny dia miandrandra ny tamberibidy azo avy amin'ny fanondrana cobalt sy nickel ataony tetikasa Ambadovy commune. Efa nisy aloha tamin'ny taona 2014 ny fahazona ny impôt foncier sur le terrain mitetina 2.0 tapitrisa ariary. Nanao ahoana ny fampiasana izay vola izay? Neto ve ny fitantanana? Ya, zay ny fanadihadiana iny moa zany hidirantsika amin'ny antsipriany iny rehefa avy eo hoe tahaka ny ahoana zany ny zava-misy eo amin'izay tontolo ny sehatra ny hoe fidiran'ny vola eo amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana amin'ny fitrandrahana ny harena kibony tany izay. Ramatorajo Daniel Arandriafeno, sekretera mpanatanteraky ny IITA eto Madagasikara, melohany hidirana amin'ny antsipriany, tsara angamba raha azavaina aloha hoe ny andraikitrareo eo ihany koa ny hoe inona marina zany IITA izany raha fampanjakana sa fiarahamonim-pirenena sa inona dia tahaka ny ahoana ny hoe mahazava-dehibe an'izany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra gambany dia tsara tokoa ny ampahafantarina hoe inona moa zany IITA izany, satria tato ato dia mahafinaritra mahafantatra hoe manomboka fatapatatry ny olona zany IITA izany, ary manateny izay fa aorianan'ny fandarana izay ataontsika anio dia hitomby ny olona mahafantatra ny IITA. Ny IITA moa zany dia fenitra iraisam-pirenena izy io izay natao zany mba anenahana ny eo amin'ny sehatry ny kolokolo amin'izany sehatry ny harena kibony tany sy ny solika izany, ary isiny mangarara kokoa eo amin'ny fampiasana ny vola sy ny fidiran'ny vola miditra ao amin'ny fanjakana izany eo anivon'ny firenena anankiray. Araka ny teniko izay hoe rafitra iraisam-pirenena izy fa ny fampiarana kosa izany dia ny firenena tsirairay izany no maka an'izay fanapahan-kevitra izay, dia ny tompona ndraiky mpanjakana ambony voalohany ao anatin'ny firenena izany mametraka an'izay fanapahan-kevitra izay, ary rehefa atsofoka ny anivon'indray rafitra iraisam-pirenena ilay izy dia misy dingana maromaro izany izay tokony arahana mba ahafahana izany tongavana amin'ny hoe tena tafiditra ao anatin'ny fampiarana tanteraka an'ilay fenitra izany ny firenena. Ny zava-dehibe ao anatin'izay fanaovana ny sy ny fampiarana n'izay fenitra izay dia voalohany indrindra aloha izany ny fisian'ilay tokotelo mamasana andro izay mitarika ny fampiarana ny mangarahary io izany eo anivon'ilay firenena, dia ny solitena mpanjakana voalohany, ny solitena ihany koa avy amin'ireo orinasa mpitrandraka na mpikaroka eo amin'ny sehatry ny harena kibony tany sy ny solika, ary ny fahatelo izay anisan'ny lehibe ihany koa zany dia ny fiarahamonim-pirenena. Ao anatin'izay zavatra izay zany dia ny andraikitra voalohany aloha dia ny fanatanterahana ny tatitra, ohatran'izay nataontsika zany tamin'ny faran'ny volana janoary lasa teo, tatitra izay manamarina ireo
vola zany a izay nalohan'ireo orinasa mpitrandraka sy mpikaroka rehetra ireo ary ny vola voaray marina teo anivon'ny Kitapom-Bolam-Panjakana na eo amin'ny fanjakana foibe zany na ny fanjakana ny fotony. Ary manarak'izay dia le lazaiko teo hoe misy an'ireo rafitra telo toto ireo zany izay miara-miasa mifampidinika hoentina manao sosikevitra zany sy tolo-kevitra mba entina natsarana an'izay fomba fitantanan'izay zany eo amin'ny sehatry ny renakibon'ny tany. Iray amin'ireo miara-miasa aminareo ny eo anivon'ny KMF Knoe amin'ny mahafiarahamonimpirenena azy. Ndao ary tonga dia horesana Andriamatoerana Ester Zafindraibe raha izay zany zava-misy manana an'io rafitra io tsika aizaho aiza izay resaka mangarahara zay iverenantsika rehefa avy eo fa efa misy ny atao hoe tsy fitoviany ny volanambara sy ny volaniditra tany amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana iny. Aizaho aiza zany le resaka mangarahara ao amin'izay tontolo ny fampidiram-bola amin'ny renakibon'ny tany zay zao. Marina tokoa zay amin'ny lafiny hoe fandraisana anjara ao anatin'ity ity efa azo lazaina hoe endrika mangarahara anankiray aloha ny fisian'ireo hoe tokotely mamasana andro aloha zany ao anatin'ilay rafitra satria tsy ny fanjakana iririny ao fa ao koa zany ny solotenan'ny orinasa mpitrandraka dia ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena maromaro moa zay ny eo fa za moa zany no hoe atao hoe misolotenany ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Misy ny ataontsika hoe zava-dehibe sahady aloha zany satria raha dinitsika efa ela ny Madagasikara no nisy an'izany hoe fitrandrahana fa tato anatin'ny taona nisy ny aty ataoko fa manomboka mahafantatsika hoe ohatrinona ny vola azon'ny fanjakana zany hoe narotsaky ny orinasa mpitrandraka ny fanjakana dia ohatrinona amin'ny azon'ny fanjakana izay samy manao ny fanambarana arak'izay azony atao. Tetitsika mahita ny hoe tsy fitoviana io koa moa zany io ny anisan'ny zavatra anankiray hoe andraikitry ny ataontsika hoe le kabinet izay manana an'ilay nanao an'ilay asa fampitahana ny tsy fitoviana tsy midika hoe zavatra hafa avy hatrany akory fa misy atao hoe ary zay ny anisany andraikitra mikaroka ny hoe inona ny anton'ilay tsy fitoviana teo amin'ilay vola nambaran'ny fanjakana fa voarainy sy ny vola nambaran'ny orinasa fa narotsany amin'ny fanjakana. Ka zay zavatra zay zany no anisany hoe endrika anankiray sy n'le hoe mangarahara tenentsika satria tsy mianona fotsiny hoe io ary fa tsy mitovy le izy fa misy fanazavana ao anatiny ao mikasika ny hoe ny tsy mampitovy an'ity dia satria nisy fotoana mety misy fotoanana fandrotsahana ohatra mety tsy mampitovy azy ao na ohatran'izay dia zay no mahatonga n'le kara matetika raha ny rapport nataon'ny aty atreto aloha zany dia matetika tsy fitoviana eo amin'ny lafiny andro na ohatran'izay no mahatonga n'le le tsy fitoviana taremarika fa io koa mety hoe inona moa ty zany ny fiovaovan'ny sandam-bola zany fiovaovan'ny sandam-bola zany na hoe taux d'échange zany anisan'ny zavatra anankiray goavana be mety tsy ampitovy ny vola resan'ny orinasa sy ny vola voarotsaka mifanjakana. Aizaho izy zany zao le hoe transparence ao anatin'ny ilan'ny fiarahamonim-pirenena azy ve le izy am'izao fotoan'izao? Tsika moa zany zao karazana ao anatina hoe fanomboana miatsara izy ty moa zany processus anankiray ny zava-dehibe aloha zany dia ny fakany fanjakana andraikitra ny hoe andao hiditra ao anatin'io fenitra iraisam-pirenena momban'ny mangarahara amin'ny vola ampidirin'ny fitrandrana renakibon'ny tany zay anankiray iny atao hoe azo lazaina hoe volontaire manko ny fidirana amin'iny fa avy eo amin'izay ny fanjakana no mametraka lalàna mba ny orinasa rehetrarehetra zay ataontsika hoe manana lalana hitrandraka manao an'ilay fanambarana ao anatin'ilay firenena efa zava-dehibe zay amin'ny fiarahamonim-pirenena zany
efa zava-dehibe ny fahafantarana hoe tamin'ny daty ohatran'izao nisan'izao zao no zavatra volana voaka zao no volana ampidiriny orinasa sisisy fa mbola mety andeha lavitra io fa zay aloha zany efa anisany hoe efa akilo zany am'izao fotoan'izao le hoe efa fantara am'izao fotoan'izao fa aizy nisy vola zao miliara nampidiriny ka ny fanontaniana mpanarahako an'izay misy olo tena ny orinasa izay mitrandraka moa zany eto amintsika eto amin'izao fotoan'izao ndray mato Olivier Ndrendrako Tomalala ahoana ny azahoan'ny olon-tsotra antoka fa iny zavatra ambary iny tokoa no izy satria raha ny zava-misy zany kely ihany ny vaovao voaraina mivoaka mahakasika azy ireny tsy ny olona rehetra koa amin'ny dingana misy atsika nefa zatra mijery ny manara-maso akaiky isaky ny mihetsika ny tatitra atao ny aity sotranao ny zavatra voambara moa zany dia le voambara gamba azotsika lazaina hoe le voambara aty amin'ny fohy be le aloha aty dia ao no zay ny fantany hoe ahoana ny azahoana antoka fa iny tokoa le izy ampy ve ny ATI ahafahana mahita hoe tena transparent marina le izy ka raha ohatra ka tsy ny vokatra rehetra no efa zava-dehibe aloha le fisian'le ATI satria lasa afaka hoe lasa totsika hoe publika zany le vaovao rehefa ataon'ny ATI le izy nefany tsy mbola tsy tena ampy le izy satria raha ny tena marina nisy ny olana dia any amin'le ny fahazahoan'le vahoaka any amin'le faritra hitrandrahana mihitsy hoe tena mahatsapa ve izy fa zay tokoa ny napiditra vola tokoa ny napiditra vola tokoa ny orinasa io nakany amin'le fanjakana ka tonga aty aminay aty amin'ny vondrom-boaka tsinjaram-pahefana mety mahazo ny tompona andraikitra mahazo tsara n'le fandehan'le zavatra ny tompona andraikitra ny vondrom-boaka tsinjaram-pahefana fa le vahoaka mbola mety misy atana tohatra na fampitam-baovao mety asa na andraikitry ny fanjakana na andraikitry le mpitondra n'le vondrom-boaka tsinjaram-pahefana no manazava hoe ohatr'izao araky ny tatitry ny ATI iny dia ohatr'izao ny vola dia tena tia tokoa ny mety misy andraikitra samy hafa zany azahoana antoka fa voaray tokoa ny zavatra tiako mariana koa raha hoe zay orinasa privé zany tsy voatery io fotsiny no fandraisana anjaran'le orinasa eo amin'ny toe-karem-pirenena zany satria tia zany le ataontsika hoe vola io fa misy sehatra hafa zany zay tsy maintsy andraisanao anjara zay iny ara no tena hoe raha le fantanina tao ny hitan'ny olona kokoa fa ity zany hoe ohatrany hoe avy any ambony any dia mety mitonga any any fa elaela ka zay mantsy le olana satria le vola tokony hitan'ny olona no resahana ao anatin'ny volam-panjakana volam-panjakana tia antany ny Andriamato Noelson Randriamadera be ny tanàna ianao ny zava-misy miatraika any aminareo ve zany hoe hitan'ny olona ve zany tatitry ny ATI zany any aminareo inona avy hatrany tokony atao zany ahatonga an'izy io mba ho azo rehetra raisina sy hitan'ny olona isanandro sotra nikaza efa iainana mositradradratraina foana ty fangararano ty zay anisan'ny fenitra sy fomba fiasa raisin'ny commune izay moa zany dia anisan'ny mampiatran'izay nanomboka tamin'ny 2009 tamin'ny alalan'ilay budget participatif ka ny hoe tonga any amin'ny vahoaka ve hitan'ny olona azo tsapahitanina ve le izy nitatitry ny ATI sy ny sisa atao hoe amin'ny ankapobeny angamba aloha izy raha ohatra hoe resaka fotsiny sika ny frais d'administration voalaza ve fa tena zay voambolana zay tokoa ve no tafita any amin'ny commune zany hoe ao anatin'le fomba fiasanay zany dia anjaranay ny manao tatitra any amin'ny vahoaka hoe izao ny frais d'administration avy any amin'ny mpitrandraka arena kibony tany aty amin'ny faritra nisy atsika fa tsy zay nefa mitonga any amin'ny avis de crédit mety voambolana hafa le izy dia ny ananjavana zany hoe tena io tokoa ve le izy io marina ve le montant zany hoe any amin'ny fanjakana zany mety tonga amin'ny ankapobeny fa ny any amin'ny vondrom-bahoaka paritra tsy njara-pahefana mety tsy dia mazava loatra le izy ka na zay aza tompona andraikitra sarotra mampitan'izany amin'ny vahoaka hoe tena io marina le izy omeko fitenena avy hatrany rajo Daniela ataoko angamba fa anisan'ny ezaka lehibe izay efa nifoizina teto anivon'ny fampiarana ny ATI teto Madagasikara izay etaeta avy amintsika rehetrarehetra izay satria raha tadiditsika tamin'ny taona 2024 i Madagasikara nanomboka hoe niezaka nampiatra n'izany fenitra izany
dia orinasa anankitelo lehibe teto Madagasikara no tao anatiny, ary ny vola tamin'izany dia tena hoe amin'ny akapobeany no nanaovana ny fampitahana hoe ohatrinona ny nalohan'ny QMM sy tao amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana izany. Amin'izao fotoana izao efa taona aty aoriana dia efa miditra any amin'ny atsipiriantsika, satria efa tonga amin'izay hoe raha ohatra ary ka misy tokoa zany frais d'administration zany na le hoe sara zany alohan'ireo orinasa mpitrandraka na mpikaroka eo anivon'ny birao manokana misahana ny kadasitra zany eo amin'ny sehatry ny Renan-Kibon'ny tany, dia misy ampahany tokoa tokony miverina any amin'ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ka hatrany amin'ny commune zany na ny région. Amin'izao fotoana izao tsika hiteny hoe fantatry ny olona ve zany sa tsy fantatry ny olona, dia ny avaliko an'izay ngambany dia hoe ny fanehoan-kevitra ohatran'izao ataontsika izao na ny natao tamin'ny faran'ny volana janoary fampahafantarana amin'ny be sy ny maro hoe ito misy tatitra ofisialy momba ny vola rehetrarehetra izay mihodina eo anivon'izany sehatry ny Renan-Kibon'ny tany izany koa ampahafantarana antsika be sy ny maro. Ekena fa mety tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny tsirairay an'izany tatitra izany, satria mety hoe somary sarotsarotra ohatra ho an'ny olona izay mety hoe arakaraky ny mari-pahaizana izay mety ho ananany, fa izay no ataoko hoe tombony lehibe ho an'ny ITI izay misy an'ireo solotena ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay afaka ihany koa mampita zany an'izay vaovao izay. Ny solotena-panjakana mampita ihany koa any amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, dikan'izay zany mba manao ohatrany hoe tache d'huile kely zany ilay fampahafantarana mandeha tsikelikely fa ho any amin'ilay tena hoe azahoany daholo be azy zany ny hafarany. Izay ny tanjony. Ny zava-misy ny orinasa mpitrandraka amin'izao fotoana izao dia maro ampolony maro izy ireo mba tsy tenenana hoe anjatony. Ohatrany ahoana ny taha isan-jato na ny pourcentage amin'izao fotoana izao ho an'ny mandoha vola, ho an'ny manao miditra ao anatin'io sehatry ny mangarary io mandoha hetra daholo fa izy ireo Kitapom-Bolam-Panjakana, ny petite mine, ny grande mine, hatramin'ny hoe vatosoa sy ny resaka solotany. Nareo nivon'ny ITI no tokony tsara toerana indrindra maly an'izay za hoe zany tsika zao. Araka ny ataoko hoe ezaka moa zany izay eo anivon'ny fampiarana ny sy ny fanatanterahana indrindrandrindra ny tatitra dia hoe ny akamaroany vola izay voaray eo anivon'ny Kitapom-Bolam-Panjakana ny tokony ho voatatitra eo anatin'ity tatitra ITI. Voalaza araka ny reportage izay nijerentsika teo moa zany dia hoe 7.7 isan-jato mahery ny vola izay voaray eo anivon'ny Kitapom-Bolam-Panjakana no nanaovana n'izao tatitra izay nataontsika izao. Inona ny dikan'izany? Misy tokoa ny ataontsika hoe izay moa ny antom-pisian'ilay groupe multipartite na le comité national zany izay misahana ny fanatanterahana ny ITI, izay manapa-kevitra voalohany indrindra hoe hatramin'ny ohatrinona ary no raisitsika fa significatif ny vola izay arotsaky ny orinasa zany ao anatin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana. Ohatra ny tatitra izay nataontsika zany zao ohatra dia $5,000 izay zavatra izay, zany hoe izay olona rehetra nandoha mihoatra ny $5,000 teto amin'ny sehatry ny Renan-Kibon'ny tany, zany hoe eo amin'ny ohatrina moa zany lafilafy ihany zay raha eo amin'ny 50 millions de francs eo zany dia tafiditra tanteraka ao anatin'io tatitra io. Miisa eo amin'ny ataoko hoe 30 eo zany izay orinasa izay raha eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny Renan-Kibon'ny tany sy ny solika no lazainy. Fa kosa rehefa manatanteraka an'ilay tatitra zany dia ao anatin'izay paiement significatif izay dia tsy maintsy mametraka ihany koa an'ilay hoe seuil de matérialité, zany hoe ohatrinona tokoa moa zany le vola voaray ka raha miezaka ny ITI fa hoe ny 7.7 isan-jaton'izay vola izay ohatra ny tokony ho tafiditra sy ho jerena tsirairay ny facture rehetrarehetra dia izay zao ny tanteraka ao anatin'ity tatitra izay natao ity zany tamina
orinasa eo amin'ny 7 eo zany au total zany hoe amin'ireo orinasa eo amin'ny 30 reo zany dia 7 zany no tena voajery tsirairay daholo ny taratasy rehetrarehetra ary nandoa araka an'ilay lalàna zany izay vola tokony honalohany teo amin'ny fanjakana daholo dia le orinasa sasany zany jerijerenao fotsiny ahoana ny hevitry ny KMF-kinao manoloana zany tsy hoe jerijerena fotsiny fa araka le voalazan'ny ramatoa ao amin'ny sekretariat-mpanantanteraka teo ny zava-dehibe zany misy norme amin'ny maha-norme azy zany dia hoe zay orinasa ka manao karazana ny déclaration nataony zany dia mety mahendrika ny atao hoe 7 isanjato nylay vola nampidirina momba ny resaka fitrandrana renakibony tany teto Madagasikara ka 7 rehefa natao zany ny kajikajy satria fantatra ny vola arotsaky ny orinasa dia orinasa 7 no mahafeno an'io 7 isanjato ny vola narotsaky 7 le orinasa nafeno rehefa najerevana dia ny vola narotsaky ny orinasa 7 tao amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana dia mirepresenté ny 99% ny vola narotsaka amin'ny fitrandrana renakibony tany amin'ny le fenitra resam-pirenena zany efa zavatra goavana be zany hoe afaka hazavainao ny 7 isanjato le vola miditra zany ny dikan'io tsy hoe akory hoe avela fotsiny le ambiny satria ny zavatra hita zao na tamin'ity rapporteur efa misy nge ny olona manao déclaration volontaire zava-dehibe zany izy tsy hoe ataontsika hoe any anatin'le mbola madinidinika izy nefa ozy zay tena tianay raha ohatra ka fantatry ny olona hoe zay nge mandoa vola mandotsaka vola amin'ny fanjakana ka io zany anisany hoe zay le teneniko anao hoe mitombo foana izy zay aloha ny tsapanay tany voalohany dia orinasa 3 nanao zao izy efa 7 nanao dia ao anatin'izay nefa io le ambiny io zany any amin'le hoe 30 anasorana 7 dia mirepresenté ray isanjato zany amin'ny vola nampidirin'ny fitrandrana renakibony tany anatin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana ny orinasa miisa 30 anasorana 7 ka amin'le fanaovana n'ilay réconciliation des chiffres koa moa zany ny zavatra tsy tentsika tena mafisina dia zao io koa misy ny atao hoe ny olona ny cabinet manao azy zany dia cabinet tsy maintsy misy ina moa zany misy lanjany ary misofany karamaina ka arakaraky ny abesan'ilay isana orinasa anaovan'ny réconciliation dia mitombo arakarak'izay koa ny inona moa ty zany ny coût de prestation ka tamin'ity zany ny zava-dehibe tapahan'ny tao amin'ny comité tripartite dia hoe aloha rehefa couvrir ny couvert ny 99% dia aloha io le orinasa zay mirepresenté ny 99% n'ilay vola narotsaka io no anaovantsika n'ilay réconciliation na flux financier amin'ny eo amin'ny fanjakana zany hoe mety mbola afaka firotoana ano any zany no tratratsika le orinasa rehetra izay manao no miditra ao anatin'le izy raha ny fandinianay azy aloha tsy dia tokony hoe jereo hoe firotoana be na ohatran'izay fa ataoko fa miankina amin'ilay inona moa zany hoe fanapahan-kevitra raisina fotsiny andao ary ho atao daholo izy ohatra hoe 30 azo ataonga zany fa zao ny koa aloha eo satria tamin'ity zao dia misy mpiara-mombon'antoka moa zany ny miara-miasa amin'ny ETI zay nafahana ny paye ny volan'ny mpanao inona moa zany ny mpanao an'ilay tatitra dia fa iny koa zany mbola anisan'ny zavatra anankiray ataontsika hoe contrainte anankiray satria tamin'ity zany banque mondiale sy ny BAD no anisan'ny nanampy
tamin'ny fandoavana ny volan'lay mpanao tatitra io mo cabinet international mihitsy io a fa tsy hoe orinasa tsotsotra ny manao nio satria mila reconnaissance internationale manao nio tia natongavana amitsika mpiainso mpijery zany de hoe zavatra tsy sanatria hoe chiffre napetrapetraka fotsiny fa olona efa zadara amin'ny fanaovana an'io audit financier amin'ny flux financier amina iraisam-pirenena ny manao an'io zay zany anisany sady ny ohatrany mba tiako mariana kely angamba enikazy aloha ngambany a eo amin'le 30 teneniko teo ny 9 ny nanaovana n'ilay hoe réconciliation fa ny ambiny a tsy hoe kory hoe navela fotsiny fa tsy maintsy ihany a nalaina le données rehetrarehetra avy any aminy fa tsy nisy zany a le filaza araka n'le nitenena teo le hoe fampitahana any hoe satria izay mantsy nitatitra iaity hoe ampitahaina hoe ohatrina marina ny volana alohan'ireo orinasa aiza ny facturany tamin'izany dia ohatr'izay koa hoe ohatrinona ny voalota any amin'ny fanjakana aizy io vola io any amin'ny fanjakana dia ho an'ilay orinasa ambiny zany a dia tatitra nalaina amin'ny avy aty amin'ny fanjakana fotsiny no nampidirina tao anatin'ity tatitra iaity fa ny le orinasa 9 no nanaovana fampitahana pièce par pièce. Zay aloha zany raha anao hoe point amin'ny teboka anankiray anazavany zava-misy amin'izao fotoana izao tsika andriamatoa Olivier indray ny Rakotomalala ahoana ny atao hoe tombony mety ho azo ny orinasa ao anatin'le fidirana ao anatin'le IITA raha ohatra ka tena mboazavaintsika amin'ny olona le izy ny antony fanontaniako a dia ny ahafahan'ny ny vahoaka malagasy mahazo antoka hoe azoto hiditra amin'ny reo orinasa reo satria mbola be dehibe ihany zany no araka zany tsy ao anatiny sotranao ny fanontaniana tompony ozy ianao a ny tompony angamba ny tompony voalohany hoe eo amin'le ataontsika hoe image-n'le orinasa zany hoe manaiky hiditra amin'ny sehatry ny mangarahara dia efa manome zay indrindra eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena hoe orinasa manaiky ny mangarahara zany ny zavatra miseho manko amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany indrindra fa ny goavana dia misy zany a ny zavatra azontsika lazaina hoe tsy eto fotsiny tsy maintsy jeren'le orinasa fa tsy maintsy mijery satria ny vola any ivelany no alainy ny zavatra koa amidy any ivelany dia misy zany a image tsy maintsy amboarina anatin'izy dia zay ny tena zavatra lehibe anankiray hoe matoa ianao manaiky miditra anatin'io dia manaiky ianao zany a fa tsisy zavatra afenina koa zany amin'le zavatra atao fa matetika manko rehefa miteny hoe anina dia efa vola be ny eo ambadika io dia le mpitondra ny tena mazo fa tsisy hoafenina io satria voafetra ny lalàna koa hoe tsy maintsy mandoha an'ity ianao tsy maintsy mandoha an'ity raha mbola tianao an'io sehatra io zany dia hoe aony aloha tena tombony lehibe satria fantatry ny olona zany hoe ay tena mba mandray anjara tokoa reo fa tsy hoe lasa mpitondra fotsiny na hoe tsy hita amin'ny alalany tony zany a amin'ny eto toerana dia milaza amin'ny olona hoe mandoha vola tokoa zay amin'ny sehatry isam-pirenena dia mihatsara ny image indrindra raha raisitsika ireny orinasa lehibe ohatrany hoe côté en bourse reny zao dia reny zany a tsy maintsy misy hoe tsy maintsy tsara amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny fangaraharaana raha tsy zany tsy mametraka vola ntsony ny olona zany ao anatin'izay rehetra zay inona avy moa zany tena hoe araha-maso ahoana ny fomba ahafahana manara-maso an'le hoe zao tokoa le zavatra ny valeur an'ireo zavatra ataon'ireo sy ny vola tokony rotsaka ny amin'ny kitapom-bolam-panjakana inona avy le tsiriana ao anatin'le izy ka hoe lasa tombony ho an'le orinasa indray le izy na tiana na tsy tiana lasa misy contrainte kely ihany zany ambadika hoe tsy maintsy manao an'ity zay dia tsy maintsy tia ny zavatra mitranga mitsiriana ao anatin'io aloha zany dia ny fandraisana anjaran'le orinasa any amin'ny ao amin'ny vola alohany amin'ny fanjakana zany ohatra fotsiny hoe inona daholo ny karazana hetra rehetra alohanay dia tonga le cabinet tenen'ny Zoky Ernest zany hoe makany aminay zany izy a dia maka n'le hoe aiza ny preuve de paiement anareo rehetra tamin'iny taona le année de réconciliation raisiny zany dia rehefa aveo koa izy lasa koa izy makany amin'ny fanjakana dia alainy koa le any zay zany tsy miona zay zany tsy miona direct amin'ny fanjakana fa alainy any aminay indra daolona alohanareo dia aiza ny preuve ny proof fa nandoana io nareo dia tianao tenenina amin'izay zany a zay zavatra rehetra nalohanay ho an'ny fanjakana eo amin'ny lafiny hetra indrindraindrindra zany a
dia tonga dia miangarara ao anatin'io sehatra fanaovana déclaration io. Etra karazany 250 zany no apetraka zareo, misy zavatra be dia be eo dia jereny tsirairay zany hoe aiza nanaovana n'ity anyity zany. Nisy pourcentage teo jerentsika hoe misy tonga any amin'ny commune le izy mandeha araka ny tokony ho izy ve ny fahatongavandreo any amin'ny vondrom-boakaparitra tsinjara-pahefana hatramin'nisy nyity rafitra ety. Ny mandeha araka ny tokony ho izy aloha ny anankiray hoe tsy tonga ara-potoana. Zany hoe raha 2012 no misy ny tokony ho andoavana lay anjarany any amin'ny commune 2013 vao touché. Dia zavatra ohatran'izay zany ny lazana hoe tsy tonga ara-potoana dia hoe tsy tonga amin'ny tokony ho izy koa. Ilay ndresahako teo hoe tsy mazava hoe les frais d'administration raha milaza izy zao fotsiny ato hoe any amin'ny avis de crédit dia salaire cadastre miny dia izay tokoa ve le izy. Fa ny amin'ny FT moa zany iny mazava be satria iny miainga avy any amin'ny déclaration an'ny orinasa mihitsy iny mioccupé terrain zao velarantany ohatran'izao zay dia miainga amin'ny base de calcul moa zany le izy iny ndray fa mazava be iny tonga ara-potoana ho an'ny etra zany etra mahakasika ny etra tany iny tonga ara-potoana. Fa lay mahakasika ny resaka hafa ndrisy fotoana moa tsy resahana aloha satria mbola tsy tosena zany amin'izao fotoana zao dia zay no zavatra raha somary intsiko le fanontaniana ho anareo ny anivon'ny vondrom-boakaparitra itsinjara-pahefana dia hoe ny vokatry ny fisin'ity rafitra fanaraha-maso amin'ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana sy ny tena vola miditra amin'ny fanjakana ity atahaka ny ahoana ny fidiran'ny fahatongavana zany eny aminareo eny anivon'ny commune tena hoe azo tsapaitanana ve ny zavatra niova mitombo ve ny volume ny vola voaray satria raha efa voara-maso ny aity zany le fidiram-bola tokony efa mba ho zavatra mazava sy mivaingana ny voarainareo. Izy ndray kosa aloha mazava ny resanay hoe miova ny fiainan'ny commune raha tsy resaka fotsiny hoe ny zavanitranga tao anivon'ny firenena ny fahasahiranana zany resahana dia misy ny commune zay eno amin'ny ainao manjery moa zany namana samy namana hoe tsy mahavoalokarama sy ny sisa fa ampanitretana kosa ny lazana hoe commune anay tsy ao anatin'izany aloha knapsa na ny karamany mpiasa dia mbola vita hatreto aloha zany hoe ankoatran'izay vola voaray zany zay mbola manana fidiram-bola hafa ihany koa ary mitady misy zany fidiram-bola zany ho an'ny commune mba amelomana ny commune satria be dia be koa ny andraikitsy ny commune ao anatin'ny fampandrosoana. Tsika moa eto zany ohatrany hoe mairana commune zay ao anatin'le hoe fitrandrahana goavana ambady vidy fa ohatranay zao miasa amina commune tsy latsaky ny zato mihitsy zay fa tena sarotra amin'ny commune any amin'ny ankapobeny ny nahazo ny anjarany amin'ny frais d'administration misy tena mbola tsy nahazo mihitsiny zany ary misy ara tsy nahalala hoe misy anjarany dia ohatranay zany satria zay miasa any dia tenenin'ny olona hoe vina momba tena hoentinareo anay dia voatery zay miteny hoe zay zay aloha zao mbola manao fikarohana zay mando frais d'administration minière no tsy maintsy ataonay zao dia manao ty zao no nalohanay dia ty zao satria ao amin'ny notification frais d'administration minière misy hoe ty amin'le permis zany misy hoe eto commune nanana dia nareo tokony manana anjara ohatra zao amin'ity tsy maro ny commune zany tsy mety hoe elaela ara-potoana tsy tonga ara-potoana zany le izy dia misy moa zany ohatra hoe nahazo anay zany zao ohatra misy commune mihitsy tsy hitanay zany fa zay anao frais d'administration ho anareo manao etra vaovao mihitsy zareo hoe ty ataony aviana satria noho izay hoe mety le finjarana zany sarotra tsy haiko ny any amin'ny fanjakana aloha fa zay ny aty amin'ny constat zany zavatra tsapany amin'ny any hoe tsy hitanay zany fa mbola tsy nahitan'izany zay ohatra amin'ny commune sasany zany misy kosa aloha tena hoe tonga amin'izay rahavatò rajo tadila zay indrindra angambany aloha no entiko anamafisana ny hoe mahazava-dehibe ny fisiany hoe tatitra izay vokariny ITI zany satria araka le voalazantsika teo
anisan'ny tanjona lehibe amin'ny fanatanterahana n'izao tatitra izao ny analan'ireo vondrona anankitelo ireo fitaovana entina mifandresy lahatra sy anatsarana ny fomba fiasa zany eo amin'izay sehatra ny renakibon'ny tany izay. Raha misy ohatra izao araka ny voalazany Olivier teo hoe misy commune zany ohatrany hoe tsy mahita mihitsy ny hoe aiza ihany ary zany frais d'administration zany dia nefa rehefa mivoaka ny tatitra dia hoe ay ve misy an'izao ao anatin'io tokony ho voarainay dia mba entina zany mi-interpeller an'ilay olona izay tompony andraikitra momba an'izay ary eo ihany koa ny ataoko hoe ny fiarahamonim-pirenena moa zany izay le tena le vahoaka tsy imaira ihany akory no hoe ataontsika hoe tompony andraikitra satria imaira koa tenen'ny vahoaka fa nataony maira izy ary ny vola fa le ataontsika hoe le iaitsy zany lasa ohatrany hoe fomba anankiray entina miaraka amin'ny resaka sy midinika ary hanomezana sosikevitra ho an'ireo izay tompony andraikitra isan-karazany mba hanatsarana sy hahatongavan'ilay vola ara-potoana any amin'ireo faritra izay tokony handray an'ilay vola ireo. Ka izay mihitsy ilay satria saikany hoe ny commune izay misy ny orinasa goavana ihany mantsy ny voaresaka matetika amin'iny hoe mety voakitikitika ilay izy fa te hiresaka le pourcentage le vola miditra na le etra mihitsy nareo ny fiarahamonim-pirenena ve Andriamatoa Ernest Razavandribe mahita hoe ampy izy io amin'izao fotoana izao satria tokony commune rehetrerana Madagasikara no ahitana taratra amin'izay araky ny vola miditra amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana satria Kitapom-Bolam-Panjakana le resaka amin'le fidiran'le etra. Misy lafiny anankiroa ny ijerevana azy eo le commune izay misy an'ilay arena dia eo koa le hoe andraikitra ny fanjakana re mijery hoe ahoana nisina inona moa le hoe fandrosoana mirindra rehefa avy any anaty Kitapom-Bolam-Panjakana le izy satria izay ny andraikitra ny fanjakana ary dia izay zavatra anankiroa zay misy zany ao anatin'ny vola ataontsika hoe alohan'ny orinasa mpitrandraka io dia misy ny mandeha mivantana amin'ny fanjakana fohy be fa misy ny natokana ho an'ilay commune sy ilay vondram-bahoaka amin'ny niveau maro samihafa zany. Inona moa ny antony? Ny antony dia tsotra hoe mety hiteraka tsy fitoviana goavana indray raha sanatrika hoe ilay commune mahana an'ilay arenakibon'ny tany trandrahana fotsiny no mahazo ny tombotsoany. Zay nefa tsy dia tombotsoantsika hoe ataoko ohatra hoe commune X zao satria misy arenakibon'ny tany misy mpitrandraka ao satria misy entreprise tena hoe intéressé amin'ilay izy ohatra dia tsy jery afa-tsy hoe anao ty tena hoe ty tao taminay dia zay ihany migokany tena tsy zay le principe an'ilay hoe développement harmonieux équilibré fa tsy lavina fa tokony hazo tombotsombo vantana ilay commune dia avy eo lay une partie avy amin'ilay vola arotsaky ny orinasa makany amin'ny fanjakana misy koa zay ahafahan'ny fanjakana mijery hoe ahoana ny jerevana an'ilay commune zay tsy dia manana loatra arenakibon'ny tany misy commune ke tsy manana tsika nge fito arivo mahery izy zao raha ampina amin'le lalàna 750 ny isan'ny commune mahery nisan'ny commune amin'izao fotoana izao fa tsy hisy 750 mahery io no manana arenakibon'ny tany daholo fa misy tena ary ny potentialité misy amin'ny commune samihafa miovaova ka andraikitra ny fanjakana ny mijery hoe raha misy commune tena manana potentialité économique be minière be dia ahoana ny équilibrena n'ilay fampandrosoana misy ao anatiny amin'izay fampifandanjana zay ve tsika amin'izao fotoana izao fizarana le vola ka ao anatiny ka ao anatiny satria raha tsy teny fotsiny aza hoe tsika moa tsy dia hoe sehatra iresana le réforme koa rehetra fa anisany objet an'le réforme angeny jerena hoe so dia tokony ampiakarina zay indrindra ny tiako apetraka satria raha mpitahina amin'le any ivelany teo tena ohatrany mbola lavidavitra tsika botsoanazo ny ohatrany raitsika teo ny zavatra tiako mariana angamba raha amin'izay resaka fampitahany izay dia hoe marina tokoa fa raha tamin'ny taona 13 sy 14 zany dia 14 isanjato
nyreo vola izay voarain'ny fanjakana no avy amin'ny sehatry ny arenakibon'ny tany. Raha iverintsika tany amin'ny taona 2024 nanaovana ny rapport voalohany dia tadidiko tsara mihitsiny fa tena mbola ray isan-jato izany fandraisana anjara izany. Ny tiako tenenao anatin'izay dia izao, amin'ireo orinasa 740 voalaza ireo 10 ny orinasa mpitrandraka, fa ny akamaroany dia mbola orinasa mpikaroka daholy. Ataoko angamba fa raha ohatra hoe ampitahina amin'ny Botswana izay hoe diamondra ny anisan'ny tena zavatra trandrahan'ny zareo any toerana, ka azahoany an'izay hoe eo amin'ny 540 isan-jato izay ny fandraisana anjara ny sehatry ny arenakibon'ny tany, mbola manana ataoko hoe ezaka be sy fanantenana izany Madagasikara. Raha ohatra ka hoe ataontsika hoe ao anatin'ny 3 na 4 taona efa misy orinasa mpitrandraka hafa manampy an'ireo orinasa 10 ireo, ary tsy izay ihany fa fantatritsika ihany koa fa raha ny orinasa 10 mitrandraka amin'izao dia mitrandraka ilay ataontsika hoe minerai industriel, ohatra hoe nickel izany, cobalt, ny ilmenite, fa ny hoe métaux précieux na hoe pierre précieuse ohatra toy ny volamena na safira dia tsy tafiditra ao anatiny, ary izany ny anisan'ny zavatra hoe tena mila amboarina sy anaovana ezaka izany eo amin'ny hoe fanatsarana izay fomba fitantanana ny sehatry ny arenakibon'ny tany izay zany eto amin'ny firenentsika. Misy manam-pahaizana vahiny izay miasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena ny Washington, Rémi Pelon izay spécialiste minier. Azontsika ao moa zany ny heviny mahakasika indrindra n'izay voalaza teo izay ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny tokony ho zava-misy eo amin'izay hoe vola ampidiry ny arenakibon'ny tany amin'ny fitrandrana ny fitrandrana ny arenakibon'ny tany amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana izay ihany koa ny Dr Claude Kabemba izay talepanatanteraka ny ONG iray miantsehatra eo amin'izay ao Afrika Atsimo. Raha tsika avy hatrany ny hevitra izy ireo mahakasika an'izay hoe tahany fampidiran'ny fitrandrana arenakibon'ny tany vola eo amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana izay. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ça illustre l'importance du secteur à Madagascar, l'importance croissante pour le développement. C'est sûr que des projets comme QMM et Ambatovie ont quelque part changé le paysage du secteur. Cependant, il faut aussi ajouter que ce taux, la part du secteur dans les recettes nationales, n'est pas forcément un bon indicateur de la performance du secteur ou même de son importance relative. Dans certains pays comme le Ghana, ce taux est plus faible alors qu'il y a plus de mines et une tradition minière plus établie. Donc ça s'explique essentiellement par le reste de l'économie qui génère lui aussi beaucoup de revenus. C'est quand même surprenant. Le pays arrive à mobiliser 14%. On peut insinuer qu'il y a un État qui voudrait nécessairement être transparent. Et cette maximisation des recettes à 14% dans une période d'instabilité, de confusion, montre quand même une volonté politique de faire ça. On a des pays là où vous trouvez plus de 35 compagnies en production dans l'industrie minière, mais qui n'arrivent pas à amener le budget de l'État à ce niveau-là. C'est comme la République démocratique du Congo, c'est aussi la Zambie, c'est aussi le Zimbabwe. Donc, le cas de Madagascar surprend un peu, mais il faudrait faire une analyse assez profonde. Maintenant, quand vous pouvez avoir beaucoup de compagnies, mais ce sont des compagnies juniors ou des compagnies qui n'ont pas peur de manifester la tendance d'une évasion fiscale. Parce que dans beaucoup de pays, là où le pays n'arrive pas à maximiser les recettes, c'est parce qu'il y a pratiquement les compagnies qui ne payent pas suffisamment ce qu'ils doivent payer. Donc, il semble pour moi que l'ITA joue un rôle important dans le pays à forcer les compagnies et les gouvernements à être transparents. Il y a cet effort, cette pression extérieure représentée par l'ITA qui a joué un rôle important qui joue un rôle important dans la maximisation et le contrôle des revenus dans le secteur minier.
Justement, dans ce domaine-là de l'artisanat minier, les bonnes pratiques sont assez difficiles à trouver, il faut reconnaître. Certains pays ont réussi, en Amérique latine notamment, à organiser ou structurer les artisans mineurs et les faire rentrer progressivement dans le secteur formel, au moins en tout cas dans certaines zones. Mais les résultats en termes de rentrée fiscale sont rarement significatifs. Sauf au niveau local. Les comparaisons entre les pays sont toujours à la fois riches d'enseignements et difficiles à faire. Madagascar et le Botswana sont difficilement comparables. Certes, les deux sont riches en pierre-gemme, mais dans le cas du Botswana, c'est du diamant, essentiellement, exploité de manière industrielle. Ils ont la chance d'avoir des gisements parmi les plus beaux au monde, alors que Madagascar est très riche en pierres de couleur, saphir, rubis et autres pierres précieuses qui sont exploitées essentiellement de manière artisanale. Alors, avec un pays comme la RDC qui a une grande tradition, la République démocratique du Congo qui a une grande tradition minière, un point commun serait justement le caractère omniprésent de l'artisanat minier. Là où les pierres précieuses n'ont jamais été vues comme une industrie, quelque chose qu'on peut créer dans une industrie viable et qui contribue à l'État. Partout en Afrique, l'industrie de pierres précieuses a toujours été négligée. Et de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte, parce qu'au Malawi, quand on regarde le nombre de pierres précieuses, ce que ça peut amener à l'État, c'est plus que l'uranium, que jusqu'à aujourd'hui, qui est le produit minier que le Malawi produit. Le cas de l'Angola. L'Angola qui, pendant les dernières années, qui a vu une croissance assez élevée dans la production du pétrole. Tout le monde s'est retourné vers le pétrole et il n'y avait plus d'attention sur le diamant. Et pourtant, l'Angola, c'est un grand producteur de diamants. Et le gouvernement n'est pas en mesure de répondre combien il produit en termes de diamants et combien il vend et les revenus qui entrent. La plus grande question, c'est que quand quelque chose a été dans l'informel pendant très longtemps et qu'il y a des intérêts des gens, c'est difficile de légaliser ça. Raison pour laquelle vous devez avoir un leadership fort, décisif, qui doit prendre des décisions, parfois des décisions qui vont faire fâcher à certains intérêts, mais il faudrait le prendre. Et moi, je pense que le problème qu'il faut, c'est légaliser l'exploitation des pierres précieuses et de la rendre transparente. Izay ny hevitry ny reny manam-pahaizana vahiny ireny naka ahafahantsika nanao fampitahana nahita teboka maromaro mihitsy atao anatin'izay resaka vatosoa, resaka marobe nampitahin'izy ireo ihany koa ny kany Madagasikara sy ny fidiram-bola amin'izany fa indrindra fanomezana lanja le sehatra fa nisy somary niazona kely teo le hoe orinasa junior te hitodika ato aminareo tonivony tama hoe ny zava-misy araka le nambaran'le manam-pahaizana vahiny teo nareo hoe tsy isan'le hoe orinasa junior hoe manao fanadihadiana dia rehefa avy eo mety hivarotra lisansa fotsiny rehefa mandeha le izy any arina any ny mpivarotra an'izany amintsena ny bourse zany na zavatra ohatran'izany. Raha eo amin'ny lafiny hoe sehatry ny arena kibony tany sy solika aloha zavatra fanao eran'ny tany hoe misy olona maka riska manao fikarohana. Riska io mety tsy mahita ninona koa. Karoka aneno mety na mahita na tsy mahita. Dia efa zavatra efa tsy hoe mahagaga akory ny fisiny hoe teneny teo hoe orinasa junior sy ny senior moa zany lefa hoe mitrandraka no asany. Tsy dia ndraindray zany izy tsy miditra akory amin'le fikarohana. Fa misy indray le junior zany izay miezaka manao zavatra. Eritrereto fotsiny amin'ny pétrole anie zao mandra-pahatonga ny hoe tonga hatramin'ny raitsika Ambatovia efa atao ny Phelps Dodge, andeha atao ny Dynatec. Zay vao tonga ny Seritarero mbola tsy nahazaka azy fa mbola nizaraina le risque niaraka amina Sumitomo sy Corès sy SNC Lavalin. Zany hoe zavatra tsy tokony hoe zany nidirana laza misy efa fanao eraky ny tany hoe le olona maka risque iny mety very vola fotsiny rehefa tsy mahita ninona. Fa raha ohatran'ny zany le izy zany hoe misy ny asanay dia mpitrandraka fa tsy mpikaroka ohatra. Na hiteny hoe le panafricaine mining corp avy mety hivarotra lisansa fotsiny no ataony rehefa avy eo zany zavatra zany misy paramètre be dia be no
mety hoe misinna tsy sin zany satria raisitsika fotsiny ohatrany hoe vidin'ny ny akora eo amin'ny sehatra resam-pirenena fluctuation ny marché des matières indray anao zany a tena tsy vitanao rery na tsy sahanao mihitsy izy raha tsy misy partenaire hafa indray ohatra mety ho zakanao rery raisiko fotsiny charbon ny 2008 ny taonana charbon thermique ohatrany hoe nanantsika eto Madagasikara io tany amin'ny $20 tany ny taonina nidina tany amin'ny 90 tany io tamin'ny 240 tamin'ny herintaona izy a $50 izy zao zany izy miakatra 30 ohatr'izany zany le io zany tsy tokony ho maika mihitsy tsy mety iny hoe anao misy le vola miditra fanjakana koa mantsy miakina amin'izay ihany koa le dia zay le izy rehefa reny orinasa hoe junior reny zany rehefa tonga amin'ny fotoana hoe tsy mahita dia tena hoe nanary vola izy tsy vaovao zany fa misy zany irany tany misy zany fa rehefa mahazo kosa izy zany dia zay zany mba mahazo izy ary nisy atotanisany firisa tsy hoe naresaka diamant ndresahany zareo teo ny tsy kimberlita rehetra hitako dia iny koa manome diamant asana firisanjato raha mato zavatra be dia be zany paramètre tsy azotsika hoe sûr zany hoe tsy afaka hiteny aminao zany a valy mifanontanianao hoe raha pitsy ve mety hivarotra licence na hitady partenaire hafa ary tsy zay rery manko ny amin'sako fa misy maromaro na hitambatra ve zahay na satria aza misy paramètre na fitaterana azy ahoana na ny fanaovana an'ireo fotodrafitra asafahana mety hoe tsy voatery tsy maintsy hiaraka amin'olona hafa na hoe vitana irery arakaraky ny zava-misy rapitso raha ohatra ve $50 nyray taonina tsy tonga dia atao ihany tsy fantatra zany le izy ka ahoana ny fiatrakan'izay amin'ny resaka ny asanareo amin'ny ITA vola miditra amin'ny fanjakana miovaova sahala amin'izay dia ahoana ny fandehan'ny tatitra maro samihafa tsy manimba n'ilay fidiram-bola ny fanjakana mihitsy ve izay zavatra raha ohatra ka tsy misy fepetra apetraka melo hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao na ihany koa ilay tahany ampidiriny le vola miditra mihitsy no fixena na zavatra ohatran'izay zay zavatra zay ngamba dia eo amin'ny sehatra ny lalàna zany mamaritra azy satria ny zava-dehibe tsara fantatritsika dia nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany raha niezaka zany ny firenena teo an-dalam-pandrosoana tamin'izany fotoana hoe ahoana tokoa moa ny ahatratrarana zany hoe fampandrosoana maharitra zany dia anisan'ny safidy ny hitrandraka ny arena izay nananany zany dia nisy eo amin'ny sehatra ny arena kibony tany sy ny solika raha tadiditsika tsara dia nanomboka tamin'izany taona izany ny tena hoe niroborobo ny sehatra ny fikarohana sy ny fitrandrahana ny arena kibony tany zany indrindra taty Afrika tafiditra tao anatin'izany Madagasikara ary tao anatin'izay zany dia mipetraka ny lalàna hoe reto avy zany ny lalàna amin'ny fitrandrahana zany arena kibony tany zany ny zava-dehibe fotsiny angamba dia izao ny vola izay voaray dia araka ny tenenina teo hoe misy zavatra maromaro zany no mahatonga anazy hoe betsaka kely sy ny sisa satria na tsy hijery fotsiny araka ny tenen'ny Olivier teo ohatra hoe resaka hoe vidina akora fotsiny ohatra mety efa mampiova zavatra zany fa zao kosa nefa ny lalàna dia mametraka hoe reto avy ireo etra izay tsy maintsy alohanareo dikan'izany ny anjara asan'ny ITA dia ny mijery sy mikontrôle hoe nalohanareo daholo ve ireo rehetrarehetra ireo ary firy isanjaton'ireo ary zany no lasa ohatrany hoe firy ny anjara netin'ny sehatra ny arena kibony tany eo amin'ny fampandrosoana akapobeany ny arika-arena fahobe ohatra ary zany ataoko fangamba ny antotanisa vitsy ihany moa no lazaina teo fa anisan'ny antotanisa lehibe zao ohatra amin'ny fahafantarana hoe eo amin'ny resaka ataontsika hoe asa ohatra zany izay vokariny ty sehatra ny arena kibony tany ty raha ny asa direct moa filazantsika anazy hoe emploi direct zany ny eo amin'ny mpiasa rehetra izay mandoha vola eo anivon'ny knapsa ohatra dia ny sehatra ny arena kibony tany dia représente 1% eo ny mpiasa zany izay voasoratra eo anivon'ny knapsa ataoko fa tena midikany zany fa tena mibany toerana eo amin'ity fireneny ity ny sehatra ny arena kibony tany eritrereto hoe enikajy hoe ao anatin'ny olona 100 izay voasoratra ao amin'ny knapsa dia ny ray amin'io dia miasa eo amin'ny sehatra ny arena kibony tany
ataoko fa tena zava-dehibe zany fa zao kosa nefany voalaza teo moa zany hoe misy ny resaka hoe petite mine ny resaka ataoko hoe fandraharana majinika zany rehetra zany koa dia anisany mbola ezaka izay voatoizana zany eto anivon'ny ITA satria raha ny tatitra natao tamin'ny taona lasa ohatra dia tsy mitovy tamin'ny tatitra natao tamin'ity ny anisany zava-dehibe ny ova atao dia hoe nampidirina ohatra ny ataontsika hoe atotanisa izay azo teo amin'ny zavatra ataontsika hoe secteur informel ohatra hoe ny volamena zany volamena dia fantatritsika fa hoe tsy azona ondrana teto Madagasikara tamin'izany taona 2014 2013 zany kanefany tao anatin'ny tatitra dia nanamarina fa nisy volamena tonga tany ivelany ary raha io volamena tonga tany ivelany io no tena nakana zany ny tamberim-bidy izay tokony naloata eto amin'ny firenena dia misy vola zany ataontsika hoe very ho an'ny firenena ka eo amin'izay lafin'izay zao ohatra dia mila ezaka zany satria rehefa mba nampidirina tao anatin'ny tatitra izy dia midika zany fa tokony isy atao hoe fanovana zany ao amin'ny fomba fitantanana mba hoentina zany hanatsarana n'izay lafin'izay voalaza teo hoe industrialisé ny olona ny resaka fitandrana diamondra sy ny majinika eto amintsika firy taona moa izay tsika nanomboka nitrandraka safira sy ny rubis vakiny ery vakiny etsy kanefa ohatrany hoe tsy hita zany hoe ao anatin'ny tatitra hoe aiza marina moa zany zao zany vola izay azo avy amin'ireo atao hoe rena sarobidy zany toy ny vato sarobidy lazaintsika teo izay fa zao kosa nefany rehefa misy zany ny tatitra ohatran'izao dia entina hanatsarana fomba fiasa satria ny rehetra efa ao tompona andraikitra voakasika ary zao koa ny sehatry ny arenakibon'ny tany tsy afaka miasa rehetra satria nahoana arenam-pirenena ny lazaintsika dikan'izany ny olom-pirenena rehetra sy ny tompona andraiki-panjakana dia tokony ataoko hoe manana didy lehibe eo amin'ny fiarovana n'izany arenam-pirenena izany raha ohatra ka lasa ny ivelany tokoa tsisy nahita moa le izy dia iza zany ny tokony tompona andraikitra manokatra adihevitra hafa tsy dia hoe manokatra adihevitra hafa fa zao ny adihevitra hafa izay avohitra eo anivon'ny ITA zany dia ny zava-misy mba hoentina hanatsarana trany ny fomba fitantanana ary izay moa zany dia ataoko angamba fa izay ny antony hitarihana sy hisintomana ny olona mba hijery bebe kokoa ireo atotanisa rehetra izay voarakitra ao tiantan'ny commune Mbobary mihitsy ao anatin'io satria ao aminareo moa zany misy an'le tetikasa fitrandrahana le nickel sy le cobalt nareo ve manara-maso an'izy io tokoa rehefa nandray ny ataontsika hoe tamberim-bidy avy amin'ny tetikasa ambaty vivy nareo ao anatin'izay zany hoe efa mba tena iny fa voaray fa tsy hoe araka le nambaran'ny Ramatoa Rajo Daniela teo hoe misy zavatra very fotsiny ao dia tsy hita iazatra io misy zao ny mbola ankamantatra io kamantatra le tamberim-bidy mantsy le ristorina no resahana eto fa hatreto aloha ny mahatonga ankamantatra zany dia hoe manahoana ny fitsinjarana zay mbola tsy fantatry ny rehetrarehetra satria mbola tsy ampelantanina moa le izy ny hoe mahakasika ny vokatry ny fitrandrana fotsiny zany zao ny droit de construire ny FT ny redevance amina resaka carrière na vato ohatran'izay no anina fa ny ristorina zany mbola anisany andrandraina fatratra misy izy io ary anisany hoe tokony hanokafana adihevitra ihany koa raha ny tena marina satria tamberim-bidy zay moa no anarana ary amin'izao fotoana zao efa miainga le izy efa mikoka ny tany hoe efa 700 milliards ariary ny vola vidin'ireo zavatra miainga ao reo zany dia ireto anao nefa hoe tsy mahalala ninina momba le tsy mbola voalaza zany hoe zao no anjara le répartition misy zany satria ny voalaza fotsiny zany raha ny code mine resana dia hoe ny 60% amin'ilay 1,4% zany zay no anjaran'le commune atao commune minière moa zany angamba ny tiana ho resahana dia ny 30% ny région 10% province autonome
dia atre fotsiny aloha fa na ny fitsinjarana zany taranay commune anankitelo a tena petraka mandeha koa moa ny resaka hoe isy ny fanavaozana fanatsarana ny lalàna zany rehetrehtra zany zany mbola anisany ankamantatra ary mampitebitebo ny olona satria marina fa be diabe ny mety voakasika izy io fa raha mijery fotsiny na dia le toerana voady ao aza mahatsiravina ihany ny eritrehitra anazy dia zay zany anankiray hatramin'izao aloha zany mbola tsy misy raso aloha meko fitenena de matoerana sary zava-dehibe satria ny commune zany very ihany ao anatin'le resaka ristourna mahatsiravina ny zavatra resana angamba ao anatin'izy io a dia ny ataontsika hoe nilay fifanarahana any amin'ny lalàna any amin'ny lalàna mikasika an'le taux zay alotsaka ny orinasa ianao moa miteny an'le commune Ambohibary dia ohatra miresaka ny Ambatovy zany fa anisan'ny zavatra hoe anaingaina ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny ijery aingana ny ataontsika hoe fanazavana sy fandraisana fanapahan-kevitra mba irosona amin'ilay hoe fandrotsahana ny orinasa ny tamberim-bidy amin'izay vokatra efa nivokarina satria voalazan'ny Andriamatoabe ny tanàna teo fa efa lavaka be ny vitao nefa ny non le lavaka moa lavaka fa le hoe naondrana ny tena zavatra hoe hita hoe efa nanana taremarika ny zavatra naondra ny orinasa fa ao anatin'izay zany tokony mijery an'le hoe fanafanganana araka an'izay tokony ho izy ny ataontsika hoe fanamafisana an'ilay tokony arotsaky ny orinasa amin'ny isan'ambaratonga. Inona ny tena mety mahasarotra tsy mbola mahatafitan'izay amin'izao fotoan'izao nareo anivon'ny fiarahamonimpirenena tokony hanakambara amin'izay ny sosikevitra efa ohatrany dia zao ny fanjakana no anisan'ny tompony andraikitra voalohany ary raha ohatra ka zay manko le hoe politique minière zany hoe any anatin'ny andraikitra ny fanjakana no mamaritra hoe zao ny besoin ny fanjakana matoa manasa mpampiasa vola hitrandraka zavatra anankiray ao anatin'ny firenena dikan'izay tsy tokony salasala ny fanjakana ametraka n'ilay règle du jeu mba tsy isy fotoana maharitra ny hoe miangona fotsiny ihany ohatra ny tamberim-bidy tokony ampiasaina satria efa tokony indrindra amin'izao ataontsika hoe zava-misy amin'ny firenena zao tsy tokony salasala mihitsy ny tompony andraikitra voakasika an'izany mba tsy taridretra. Andriamatoa Olivier Rakotomalala manoloana an'izay zava-misy zay sao dia misy karazana fomba ahafahana mamatsy volan'ny commune mivantana kosa na tonga dia miara-miasa mivantana amin'ny be ny tanàna misy an'ilay hoe fonds minier pour le développement communal mety ho azo atao eto amintsika ve ny zavatra sala amin'izany fonds minier pour le développement communal manina moa natao développement communal fa tsy hoe développement ny Madagasikara ray manontolo zany hoe mitsangesangezitsika ohatrany zay sao dia mba zay ny akaikikaiky kokoa no le hoe Madagasikara satria ny commune Ambohibary zao dia izy aloha sao dia tokony le zay ny moramora koa ny orinasa zany tsy maintsy efa misy asa ifanaovany miaraka amin'ny commune tsy io ny ity zany resatsika teo ohatrany hoe le contribution fiscale fotsiny fa misy non fiscale be dia be fa le orinasa mitrandraka dia le vola mantso no le orinasa tena tsy maintsy mampiditra vola le orinasa vokatra le arenakibony tany ao za zany mino hoe le andraikitry ny fanjakana tokony ho zoen'ny fanjakana le orinasa any zany nisy lesoka ve zany amin'izao fotoana izao le hoe laza aloha hoe misy lesoka ny fanjakana fa ny sarotra ny teny an'izany hoe tena zay tokoa fa ataontsika hoe misy fahatarana amin'ny fanatanterahana ny zavatra raisitsika fotsiny hoe fitsinjarana ny frais d'administration minière le ny anan'izay manko zay hoe voaingana zany ohatra ny ataontsika hoe 2 ans sa dia mety hoe mbola mijery ny fanjakana eo no tena fomba izarana fa ny frais d'administration minière zao zavatra efa nisy hatramina mampolo taonany efa tena tokony ho azony fanjakana mihitsy amin'izay kosa hoe zao ny tokony hitsinjarana an'izany voaloha tsy amin'ny cadastre minier dia manko amin'ny tsy haiko trésor fa tonga dia ohatr'izao ny na amin'ny rehefa raha mieritreritra ny fanjakana amin'izao hoe anovan'le lalàna
tsokony hojerena hoe ahoana ny mety andoavan'le orinasa direct any amin'le commune le para tokony any commune ohatra tsy maintsy oloany foana ane iny amin'le le frais d'administration minière manko zany alohanay orinasa ty amin'ny foy be aty amin'ny BCMM dia asany fandehana io ngambany makany amin'ny trésor zay vao mandeha mizarazara any amin'le isanjatony tsirairay any dia sarotra mety tsy tonga any amin'le commune vetivety vasa mety hoe aloha direct tany ve le izy inona ny tokony nefa ve zakany commune zay sa tonga dia anto rehefa tsy haiko misy sehatra jereny fanjakana akaiky zany zay raha tena ilana amin'izay ahiahan'ny maire zay hoe efa lavaka be ny tany eo nefa zay ohatra mbola tsy mahazo mbola tsisy nenina ary ny any ary mahita zany dia le commune hafa koa mba mijery fa ahoana ary misy lavaka Madagasikara nivoaka ny arena nefa ny tena hatramin'izao mbola tsy lasa izy akory efa nitana ny andraikitry ny mpanatanteraka ianao teo aloha ramatory Rajo Daniela apetrakaona ihany le fanontaniana hoe sarotra ve manatanteraka an'izay karazana etaeta zay ho an'ny mpanatanteraka ngambany ataoko hoe tsy azo atao hoe sarotra kanefa koa tsy mora fa zay ny anisan'ny zava-dehibe ny antom-pisian'ny ITI ohatra satria raha fitiniko ny zavatra nresana teo dia fiaraha-miasa zany ny tena tokony misy eo amin'eo zay tokony misy ary amafisina ny lalàna moa efa mipetraka hoe ohatra zao ny tokony fipetraka izay fiaraha-miasa zay dia fanatanterahana zany ny sisa ka angamba fijeriko azy hoe matoa ny fanjakana zany efa nanamafy ny ataoko hoe fandraisana andraikitra amin'izay fampiarana ny fangaraharaana eo amin'ny sehatry ny renan-kibon'ny tany sy ny solika izay dia efa dingana lehibe ho any amin'izay fanatanterahana n'izay zavatra izay zany ny ataontsika amin'izao fotoana izao ary ny fifampiresahana ohatran'izao ataontsika izao dia manana zava-bebe kokoa hoe aiza marina moa zany ny tena misy ilay olana aiza no mikatso ny ataontsika hoe vola zany kanefa mila vahaolana satria tsika mila fampandrosoana matoa misy ny hetra matoa atao ny fitrandrahana dia hoentina hampandroso zany an'ilay faritra sy ny firenena iray manontolo ka ataoko zany fa hoe Madagasikara mety mbola tsy azo sokajiana hoe tena firenena mpitrandraka n'izany renan-kibon'ny tany zany satria raha mahoarina amin'ny firenena lehibe ohatra ny hoe Australie ohatra na hoe Congo izay hoe tena amina milliard de dollars ny vola izay arotsaka izany sehatry ny fitrandrahana izany eo amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana isa-taona tsika zany izao efa manomboka kosa hoe raha le tatitra farany natao teo zany dia tao anatin'ny 2 taona misy eo amin'ny 700 milliards d'ariary eo amin'ny 250 millions de dollars eo zany ny volana ampidirana nandritran'izay 2 taona izay 2 taona farany 12 13 fa ny tanjona amin'izay zany manomboka izao io 400 ny vola izay voarain'ny fanjakana amin'ny akapobeany atao ahoana ary zany le izy ahoana fomba fitantanana ahoana ny ahatonga ny vahoaka ny fotony sy ny maire ohatra ho afa-po tokoa amin'izany fitrandrahana misy any toerana izany ka hitenenana hoe aleo tokoa nisy le fitrandrahana dia zay ngamba ny ataoko hoe fitaovana fotsiny zany ny ITI isiny zay hevitra zay ary zay koa ngamba ny antom-pisianareo atao Mi-Kolo hevitra moa zany mba hoentintsika zany ampitaina amin'ny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy inona ny hevitra tokony hiposaka mba hanatsarana trano bebe kokoa an'izay zavatra izay fa ny tokotelo zay miara-miasa amin'io zavatra io efa mifampiresaka zany ka dia vahaolana zany ny tokony arositsika vahaolana tokony aroso ndao ary tonga dia nibe ny tanàna no antaniko hoe inona ny etaetanareo zany inona ny zavatra takinareo fa tokony atao aingana sy maika iny fanamorena fotsiny ngamba raha mihoatra amin'le teo hoe ny fanafainganana fangatanandro mantsy amin'ny lafiny maro izy io lafiny ankapobeny zany tsy dia tsara loatra zany hoe tsy maintsy dinina koa ny zavatra misy mba efahana miroso fa na zan'izany zany lava dia lava satria raha 2012 eny efa nitrandraka ny Ambatovy raha hoarina aminay commune eny fotony hatramin'izao mbola tsy mandray an'izany zavatra zany efa nanondrana izy tamin'ny 2012 dia etsy andanin'izay zany tena miakatra ny feo velona ny aya hoe le olotsotra mihitsy no le olotsotra hoe le maire tsy manao inona sa le Ambatovy mihitsy tsy manao inona mahazo an'zareo mpitrandraka moa zany nefa hita moa zany fa ny eo fanatanterahana no anisan'ny zavatra anankiray hoe tokony ho afainganina ihany le izy
satria mba hahafahana miroso zany manoloana an'izay moa zany hoe inona moa zavatra tadiavina satria ny etaeta be dia be efa miomana ny commune eo amin'ny fanatsarana fanabaozana ny davitrasa fampandrosoana PCD zany a mba hahafahana misitraka atonga n'le izy ho fampandrosoana miantraika any amin'ny vahoaka tsy heverina hoe foto-davitrasa fotsiny fa le tena le maha olona le veloman'ny olona eo amin'ny setrasa misy anazy tsirairay avy ohatra hoe raha fambolena aloha dia tokony maty anina amin'iny maro mpamboly anazy iny a raha mpampianatra izy dia tokony afapo amin'izany a mianatra ny ankizy a ny mpampianatra zay mbola andrasana an'le vola avokoa zany rehetra zany no andrasana avokoa dia mbola akamantatra nandrafitra fotsiny zay resaka teti-bola fototra budget primitif a mbola tsy afaka nametraka an'izany hoe ohatrotrany ahoana moa sarisarin'izany vola zany zay fotsiny zany dia efa nisan'ny sakana anankiray a dia miaina amin'le atra aloha hoe ohatroatran'izao zany mety ho azontsika amin'ity taon'ity dia zay no zavatra anankiray tena andrandraina zany a ny fanafainganana tena fanafainganana mihitsy satria efa hita fa sahirana ny olona manampitrotraka koa moa ty fahasahiranana eo amin'ny resaka voajanahary ty dia hoe ilaina zany zavatra zany a foto-drafitrasa misy reraka ny famolen'ny olona simba zany rehetra zany be nefa le vola amin'ny arena kibon-tany tsy hita ny misoratra io izy enikaja iny misoratra le izy fa zay no nambarany teo hoe tsy hitanay fofony aloha zany fofony no hita hatramin'izao ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izany a akaiky kokoa angamba ianareo na hoe tsara toerana kokoa ny tiako teneniny hiteny hoe ato anatin'izao volana na zao taona tokony reto ny dingana mila atao raha tena ataontsika resaka terre araky ny fomba filazana azy amin'izay seritry ny arena kibon-tany zay zany ny etaetan'ny olona eny amin'ny fotony a manoloana an'le izy ahoana ny fomba atonga an'izay hivaingana ho azo tsapetana ny tsotra indrindra nefa tsotra mety hoe tsotra raim-pitenenana fa amin'ny maha hoe fiarahamonim-pirenena mijery ny tombotsoa imbonana matoa moa zany hoe arena are-pirenena egale ny sambatan'olona mihitsy ny azo lazaina hoe tompony satria ny firenena tsy eo raha tsy eo le vahoaka ao anatiny ka mare-pirenena zay vu koa le situation misy ny firenentsika amin'izao fotoana izao maika le vahoaka ny ahitan'ilay hoe vokatry ny fitrandrahana ka ao anatin'izay vokatry ny fitrandrahana zay sofa misy moa zany ny ataontsika hoe initiative tahaka tony ahafahana mijery ny zava-dehibe nge zany eo anatin'izy ity dia zao androany zao a mbola ho avy koa zany zao avadika ho zavatra moramora vakina any amin'ny commune sy ny sisa io tatitry ny ety io dia rehefa mahita an'iny ny olona dia mivadika ho voalohany indrindra olona informe anao hoe zao le zavaay moa izy ty misy an'izao dia iny ahafahanao a manaitra zay tompona ndraikitra rehetra ary ahoana le makaty amin'ny commune ohatra ahoana mba hatsapan'ny olona hoe tsy nataotao foana sanatria ny fitrandrahana fa io ary le izy fa misy vokany tokoa tonga arak'le fitenenena tonga hatrany anaty vilanin'ny olona ny vokatr'ilay fitrandrahana amin'le hoe mety miteraka asa le izy nefa koa mety miteraka hoe amin'ny resaka ara-tsosialy sy ny ara-pampandrosoana mihitsy ka ny azany ny hitako vahaolana zay efa nyresahako teo moa le izy ny lalàna efa misy ny fampiarana an'le izy sy ny fanaraha-maso akaiky an'le fampiarana azy no anisan'ny tokony amafisina ao anatiny satria anisan'ny tanjony ety le hoe ny vokatry ny vola azo avy amin'ny fitrandrahana dia tena mitondra makany amin'le hoe ahafahana mampandroso an'le faritra le firenena mihitsy ka mba ho tsapany tsirairay avy zay dia tsy tokony misy zavatra mitaredretra fa rehefa natomboka ilay asa ny orinasa manao ny asany ny commune tokony hafantatra ihany koa ary zay koa tokony hoe communication tokony atao renforcena mihitsy amafisina lay fampahafantarana hoe araky ny lalàna dia zao zao ny anjarany isan'antanato ohatra amin'ilay ohatra hoe CTD na collectivité territoriale décentralisée dia amin'izay fotoan'izay miaraka misy mesure d'accompagnement koa hoe rehefa ohatra ka
tonga ny fotoana fandrotsahan'ny entreprise ny volany dia efa tokony andeha automatika fa tsy misy zavatra endrasana ny répartition ny anjaran'le afaka mihetsika ara-potoana ny commune sy ny tsy tokony isy ny io ange rehefa hitan'ny olona fa mitondra soa azy la zavatra misy dia misy appropriation de izy tena hoe andao arovany ty zavatra ty raha tena mitondra soa atsika tokoa ny trandrana azy ka zay zavatra zay zava-dehibe ka ho anay ao anatin'ny fiarahamon'ny pirenena dia tsisy afa-tsy ny hoe afanganana ny fampiarana sy ny hoe atao zay ahatsapahan'ny olona ny fotony ny tombontsoa azo hoe mahakasika anay ty ahitanay tombontsoa ohatrany tehiteny ianao hoe zay le finiavany zay no tsy ampy misy fandraisana amina resaka fandraisana fanapaha-kevitra ara-politika na ara-pitatanana ny firenena mihitsy ve zay za tehiteny fotsiny hoe raha vao ohatra ka ataonao lahara-pahamena le hoe tombontsoa an'ny vahoaka rehetrarehetra dia iny no mibaiko anao hoe alayvoaingana lay andraikitra tantera oaingana lay ina moa ty le alayvoaingana ny fanapaha-kevitra dia tantera oaingana dia ataoviny suivi in'le suivi koa zava-dehibe ao anatin'le fampiarana azy ohatra ny teanontany an'Andriamatoa Olivier Rakotomalala hoe ohatra ny efa maromaro ihany le mpitrandraka orinasa mitrandraka eto amintsika no efa elaela ihany no mbola vao manao fandaniana fotsiny aloha mbola vao mijery mbola mikaroka fotsiny aloha fa inona mety ho tena sakana tsy ahafahan'izy ireny tena miroso amin'le fitrandrana zany amin'izao fotoana izao kanefa le olona efa mahita le metsiketsika eo dia efa le miandro hoe efa misy io fa misy vola miditra io aiza ny volanay dia ny avalinareo orinasa dia zay nge mbola tsy mitrandraka mbola va mandinika fotsiny zay aloha mbola va mikaroka zay marina mihitsy zay ny fanapaha-kevitra hoe hitrandraka dia tena zavatra miankina amina parametra maro zany ary ny tsara tsy ampy ny fampahalalana ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany hoe ny sehatry ny arena kibony tany dia zavatra tsy raha tao amin'ny teny vainy angamba tsy ohatry ny amin'ny varotra hoe spéculatif hoe atao anatin'ny fotoana fohy dia ataoko zay azaoko tombony faraka zay betsaka dia miala azy fa ity zany zavatra mampolo taona ny maro ny anaovanao fitsaroana alalanao raha tena tsika mako zao zao ny tena olana amintsika nandray satria tena tonga dia maika dia azo zavatra anefany ka le tany kosa ve efa misy lavaka dia ambasana firotaona le izy zany misy parametre technique financier environnemental social mbola mila jerena daholo satria tsika raha tehiditra amin'le sehatra ny maty any tsika ane zao jereva nefa mahatonga an'le chiffre 250 millions de dollars sy ny tariny teo anie ny tena marina mihitsy zao dia avy amin'le sehatra formel satria tsika reny zany ohatra zany zao UQMM dia efa fantatra hoe zao ny avoakan'le orinasa dia lanjainao hoe tsy le anina dia hita azonao misy traçabilité azo arahana zay le hoe na ela zany fa rehefa avy eo fantatro atsipiriany hoe ohatran'ny ambatovy zao 7 taona zay mitrandraka satria fantatra hoe zao ny mission dia zao ny capacité an'ity usine ity fa tsika zany maimaka tonga dia trandraka dia avy eo dia tsisy dia tsy afaka fa zay no tiako tenena hoe tsy diso mihitsy le orinasa raha manao hoe zay mbola manao vita le fitsaroana mety hoe tena mahita zavatra ao zay zany manao hoe zay tsika vao miditra amina hoe étude-na faisabilité technique aloha io ary le izy fa ahoanandray ny fomba hitrandrahana azy ao inona ny teknika ao ampiasaina hakanana azy ao tonga ve dia hosorona le tany dia olaina rehefa avy eo hita daholo ndray hoe raha zay le technique d'exploitation reto ndray zany ny matériel mbola ilaina zay vao mivadika indray tsika any amin'ny étude de faisabilité bancaire hoe raha hoentina zao indray sehatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena manahoana ny mety fiovaovan'ny vidiny vokatra io ao anatin'ny taona ray izay jerena anefa zao araka le faisabilité technique teo reto daholo ny ilaina zay vao azo alaina io dia atao eo amin'izay zany hoe mifixe mifaritana zany hoe eto zany ny vidina hoe mety ahafahana hoe mahazo tompontsika raha manao io ajanona ane rehefa na tena faisable ary izy techniquement fa tsy faisable izy tsy bancable ozy ny sehatra mo technique ajanona raisitsika zao ohatra fotsiny raisitsika zao misy mérode ohatra ianapera ary akaiky ny avaratry fotadrevo
émeraude spécial be fa tsy mitovy amin'ny le any Brésil na any Afghanistan na ny température de cristallisation tsy mitovy amin'ny ao anatina vato mafy be io misy le izy nefa sarotra maka anazy zao fizavy teknika azo alaina ve io ny géologie mety milaza hoe tena misy le izy ohatra zany mety fa tekniquement azonao alaina ve de raha alaina firy amin'io ny azo alaina ohatra ny charbon zao tsy hoe izy rehetra tsy maintsy hitanao de azo alaina daholo io zany mbola sinan'le satria alainao ty de lasa mbola ohatran'ny pilier le sasany de iny mbola mijany hoe de zao le charbon ao ohatra fa zao ihany ny azonao alaina tekniquement de ry iny am'izay nao vanao kajy ary amin'ny hoe argent ndray mety ho vidiny de iny ny afanao hoe tena azo atao ty na adaboka fa tsy zay le asan'le junior hoe mety maka risque izy fa rehefa ohatra ndray zany hitany any hoe ok daholo de misy senior mametraka vola eo toty ary zay ny aonao azy ty antany Andriamatoa Rajo Daniel Arandriafenao misy zavatra ohatran'izao izay mpanao gazety rehefa le midina any amin'ireny faritra ireny de misy mandeha ny feo misy tompona ndraiky mpanjakana mitoko teny fatratra mihitsy hoe misy ane ny ministra midina aty de maka vola amin'ny ambady vy de mifanaraka ao de zany ve nitranga sala am'izany ve tsy mety hitarika any amin'ny hoe fehezina nitatitra any amin'ny ITS ny sisa de sady mahazo tombony le orinasa mitrandraka mahazo le ministra de millions de dollars tsy efatsefany any tena tany amin'ny faritra tsinanana iny zay misy koa hoe be ny tanàna makany rehefa ana de mahazo kely ao amin'le ana tsy manondro anao akory monsieur le maire fa zavatra enonay mpanao gazety zany nisarotra mono hoe inona ny proof fa de hoe misy an'izany midina any tompona ndraiky efa ministra teo aloha ihany koa ianao ahoana tsy mi-influencer ny tatitra vokanareo ve nitrango ohatry angamba ny etiko amalinan'izay angamba de ny famerenako ny antom-pisiny ITI hoe fampiarana sy fampisehoana mangarahara zany eo amin'izany sehatra ny arena kibon'ny tany sy ny solika izany ary tsy hoe akory hoe olona ray na rony ao fa misy an'ilay komity mpanatanteraka olona raiky amin'ny roapolony ao fito aby fito ny solitena avy ao amin'ny administration fito ny avy ao amin'ny fiarahamon'ny pirenena fito ny solitena avy ao amin'ny orinasa mpitrandraka sy orinasa zany izay miasa eo amin'izany sehatra ny arena kibon'ny tany sy ny solika izany eto Madagasikara ataoko angamba fa sarotsarotra ny anao an'izay zavatra izay raha hoe ny ITI manokana ny lazaina satria tena misy an'izay hoe indépendance an'ilay structure zay zany mba ahafahana mampiatra tokoa an'ilay fenitra ary tadidio hoe fenitra iraisam-pirenena izy io dikan'izany tsy midika zany fa hoe zay tiana atao eto fotsiny ny atao tsy azo torokena zany tsy azo tompoko satria misy lalàna isan-karazany zany izay voafaritra ao anatin'ny hoe exigence moa filazany zareo anazy misy exigence maromaro zay tsy maintsy fenotsika zany hoe tanterahantsika atsakany sy andavany zay tsika vao tena hoe ekena fa tena mampiatra n'izany fenitra izany ka zay ngamba ny ataoko hoe tsy hoe toky akory nomenay fa ezaka kosa ny ataon'ireo satria tsy afenina fa olona telo samy hafa mihitsy ny zavatra tiana ho tanterahana sy ny ataoko hoe tombotsoany tsirairay ao anatin'izany fa ny ezaka izay atao moa zany dia hoe manao ny ady hevitra malalaka ary maka fanapahan-kevitra iombonana mba entina zany anatsarana n'izay fomba fitantanan'izay eny amin'ny maha hoe mpitondra moa na olom-boafidy na olom-boatendra tsy sanatra hoe tosay kory maino an'izany fa manamarika fotsiny ny fomba fiaraha-miasa ho anay ao Ambatobe raha mihoatra amin'ny commune sarotra be satria ny procédure ao any na vola ataontsika hoe 10 000 ariary aza endamiteza zoan'ny olona manao ny asa procédure lava be zany ka ataoko angamba fa sarotra ny tanterana zany eo amin'ny resaka endrika kolokolo matsy zany aloha kolokolo tena tsy mbola nahita aloha na naheno fa nareo moa mpanao gazety maheno zavatra de zay no anina fa sarotra be zany ny nony ho anay zany aloha sarotra be raha ny zavatra niarahany ela tsy de mitombona loatra Andriamatoa Ernest raha safindray be mahakasika an'izay hoe fifandraisan'ny gouvernement io mantsy le misy an'le resaka hoe fanapahan-kevitra sy fanapahan-kevitra io mety any amin'ny resaka licence ve sa mety any amin'ny resaka hoe fandoavam-bola fifanarahana ankolaka ny ambadika any
misy fiatraikany ihany koa reny matetika raha fanadihadiana nataony ampanao gazety amin'ny fihetsika ilay orinasa hoe akaikikaiky kokoa ny ministra Rabe Rasona, akaikikaiky kokoa ny premier ministre mifankafantatra dia mifampiresaka manokana ny ambadika any. Manahoana ny fahitanareo fiarahamonim-pirenena n'izay zavatra satria misy fiatraikany amin'ny vola miditra ilay izy ny Kitapom-Bolam-Panjakana. Raha misy tokoa zay dia mety misy fiantraikany fa ny azany ny hitako hoe anisany hoe vahaolana mba tsy hisian'izay zavatra zay dia ny fametrahana foana hatrany voalohany ny rehetrarehetra ny lalana diavin'ilay orinasa sy ny ataon'ny fanjakana sy ny sisa mba ho mangarahara foana. Zay ny vahaolana, zay ny vahaolana ao anatin'ny hoe ahoana ny evitena ny tsy hisiana kolokolo ary objectif an'ilay ety aingy ilay hoe iny moa hoe ady amin'ny kolokolo amin'ny resaka fitrandrahana rena kibon'ny tany ka ny tiako atongavana ao anatin'ilay izy dia zao mila an'izay hoe raha hatrany amin'ny voalohany ohatra fotsiny zao hoe manahoana ny cahier de charge ohatra zany ka misy rafitra matanjaka afaka manara-maso an'izay ve eto zay le suivi zay ny tena zava-dehibe. Ny entreprise rehetrarehetra na mpitrandaka manana cahier de charge ary misy lalàna mifehy ny zavatra rehetrarehetra ka eo le izy hoe apetraka amafisina zay le fanaovana suivi ny respect ny engagement tsirairay zay ny fisina zavatra any ankolakolaka any tsy ina moa te iny tsy tokony hidiran'le hoe fanaovana n'ilay fitrandrahana sy ny fanaovana ny mangarahara ao anatin'le izy satria ny tazona antsika hoa dia zay mila fanovana toe-tsaina koa anatin'io sady mila fanovana toe-tsaina no ihany koa fahavononana amin'le hoe anatsara n'ilay fiarina eto amin'ny firenena ka amin'ilay fiarahamonim-pirenena zany dia mampalahelo ihany raha ohatra ka misy an'izay zay zavatra teneninao zay fa ny tanjona dia ny hoe aloha mafisina le rafitra efa apetraka isoroana an'izay zavatra. Eny azy efa mandeha be ny fotoana antsika efa tapitra efa nioatra mihitsy aza ny oray sy 20 minitra omeko fitenenana tsirairay ianareo angamba dia faranantsika izy ity mbola ho asiantsika toy raha ohatra ka ilaina nafinaritra moa nafantatra tamin'ny alalany tatitry ny IT teo zany fa dia misy ny vola be izay ampidirina izy io maro ny olo-pirenena no azo antaka fa androany vao tena naheno hoe ay ve ka ohatran'izany ny zava-misy fanatsarana ny fidiram-bola ny eo amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana manomboka azy angamba ianao andriamatobe ny tanàna dia metsika atao para filazana fa fara tapom-boninahitra ny andriambavilanitra mahamarana azy avy eo ny mahakasika ny atao hoe manoloana ny tompona ndraiky fanjakana tsika zany zao misy mijery inona ny zavatra tena mila ampitaina maika amin'ny amehana amin'ny zava-misy ny firenena sy ny fampandrosoana andrasan'ny vahoaka iny fotony amin'izao fotoana zao. Misotranao dia misotra moa ny amin'ny resadresaka zay nahafantaran-javatra be tokoa ho an'ny mpiatrika eto aloha indrindra ny mpanaraka ty fandarany ity ho anay manokana fotsiny zany dia hita hoe fandraindrainy maro izy io ary maleo laza misy mampatahotra misy ho an'ny mpitondra ny fotony hoe reny le commune ohatran'izao hoe sao dia famono-an-dalana amin'ity zavatra ity nefa zavatra mbola tsy raisina kosa na zany nefa dia tsy vola ho kelikely ihany koa no raisina fa ny angatahana fotsiny zany ny irina dia hoe mba ho tonga aradrary ny araky ny fitsinjarana aradrary ny mahajery mahabanjana ny hoavin'ilay vahoaka zay entrehan'ilay kaona moa zany azo resana zany fangadinan'ilay arena ny fotony ary indrindra ny fanaraha-maso ny anay ety fotony zany dia hoe marina fa vonony zay ny amin'ny fitantanana mangarahara ny andraisana zany zavatra zany fa tsy afaka dia mitokotena koa fa mbola ilaina ihany koa nefa ny fanamafisana ny fanatsarana fahaiza-manao manoloana zany rehetrehtra zany na misetry ny fitaovana na ny personnel ny oenti mitantana zay ny anankiray fa ny tena zava-dehibe zany dia hoe ahoana ny atongavana eo amin'ilay fitsinjarana mba andraisan'ilay commune angamba aminay kosa aloha tsy rariny raha toa ka ilay vondraboaka paritra zay manana n'ilay arena ny fotony no ho lasa hotantanina indray zany hoe raha ho aty amin'ny fanjakana foibe na ny amin'ny sehitra hafa no hitantana azy angamba everina fa tsy dia zay le izy fa ny fanatsarana kosa an'ilay zava-misy ihany no everina fa tokony ho izy dia mafisina foana hoe efa miandro fatratra ny vahoaka
efa everina fa efa tena latsaka lalina koa ny fahasaranana satria hoe mangeritambony lakana ihany moa zany ny areny efa mivoaka rea nefa ianao a memitsipaka ihany ny olona ty zavatra ohatran'izay zany ka ny fanatanterahana de zay koa milaza hoe atao avetrany koa ny fanaramaso zany retretra zany a fa mangetetany vahoaka sora tompoka andreo ato Ernest rasandraibe voalohany teny aloha zany de misaotra anareo ato amin'ny Mi-Kolo hevitra zava-dehibe ty zavatra atao ty satria zava-poana io tatitra io raha ohatra tsy fantan'ny vahoaka ao anatiny inona ny ao anatin'ilay tatitra anisan'ny zava-dehibe zany ty le hoe fanoresahana la izy fa ny faharoa dia eo le asa efa natao fa manentana tranatrany koa ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny fanjakana mba ijeriny hoe anafanganana nyreny ataontsika hoe fitsinjarana ny vokatra ateraky ny trandrana reny ankibony tany reny mba tsy ho malaza tsy nanana ohatran'ny inona moa filaza zay ohatran'ny viletsaona sanatria fa mba tena ho zavatra azo tsapaitanana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka le hoe io ary fa ay tsy nananao foana tokoa ary tao anatina fanapaha-kevitra entitra ny nandraisan'ny fanjakana fanapaha-kevitra hoe andao hotrandrahana lay arena ankibony tany asy fatria mety hiteraka level de développement i zavatra ny faharoa manarak'izay manentana antsika rehetrarehetra ny ety a tsy aty amin'ny nasionaly aty fotsiny fa anisan'ny ezaka zany ataony hoe lay ratsa mangaika any amin'ny sehatra misy an'ilay ina moa ty toeram-pitrandrahana zany mba isy vondrona mpikatroka zay mitaka mangarahara hiasa mavitrika ihany koa satria zay anisan'ny zava-dehibe ary ataoko fa ny fiaraha-miasa ao anatin'izay anisan'ny mampahomby bebe koa an'lay asa fahatelo ity tatitra ety aizana voaka tamin'ny telopolo ny volana janoary ty de mbola ho avadika amina endrika mora hazo mora vakina ho an'ny rehetrarehetra de mba manentana ny fiarahamon'ny pirenena zay anisan'ny manandraikitra amin'ny atao hoe fanapariahana ny vaovao ilaina tahako tony mba samy andray andraikitra am'izay tandrify azy misaotra tompoko andreo ato Olivier Erindray ndraiky to malala misaotra anareo Mi-Kolo hevitra aloha zany nanisan'ny mahafaly zay ao anatin'ny orinasa zany zao fantatry ny vahoaka hoe ay zay ty mandoa vola ho an'ny fanjakana tokoa ary mandray anjara hatrany amin'ny 450 ny fampidiram-bola amin'ny Kitapom-Bolam-Panjakana le voalaza teo 14% satria matetika na ny ohatrany hoe ny orinasa ny tena enjehana ina ary mba hoentin'ireo anay fa ohatrany hoe makatomindreo de laza zava-dehibe zany alana an'izay chiffre zay nefany ny tsara ihany koa no alalantsika vahoaka zany hoe tsy fandraisana anjara tamin'ny lafiny etra fotsiny le hoe karazan-ketra 250 teo zay atotanisa enitsika teo zay fa ny orinasa am'sehatry ny rena ankibony tany de mandray anjara amin'ny sehatra hafa zay tsy aetra ihany koa zany mbola amboniny io zany ny contribution non fiscale eo koa le atao hoe contenu local le zavatra atao any amin'ny fotony mihitsy ny fampanandraisana anjara ny zavatra aloha tsy mbola tena tafiditra ao anatin'io voalazantsika teo koa zany fa hoe mandray anjara amin'ny fanovana asa hoe ray isan-jato zay moa zany ny tatotontsany meny ramatosy sekretera mpanatanteraka teo fa laza zavatra ray aminareo fotsiny amin'ny sehatry n'io asa io ohatra raha tamin'ny taona 5 sy 4 sy 4 zay orinasa ao anatin'ny sehatry ny ankibony tany any ampianarana de efa mitady akizy any ampianarana nefa tambatambazina valay satria tena roborobo be zany le sehatra de zao zany ty miverina ararotiko ny fotoana ahafahana miteny amin'ny télévision ohatry hoe nily orinasa ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna zay io le antotanisa voareditsika teo zay fa tsy voaresaka ao anatin'io le orinasa amin'ny sehatsara zany hoe raha vita zany ny mampiditra an'ireo amin'ny sehatry ny ara-dalàna tena vao maika be dehibe io zany hoe tokony misy
fanapaha-kevitra resy mifanjakana inona ny tokony ampidirana an'ireo amin'ny seritry ny ara-dalàna ka ahafahana mampitombo misimisy koa hitantaratra raisitsika nde fotsiny ohatra zao hoe enina taona zao no hoe tsy mahazo namoaka permis anotratra zany reo ny olona tsy maintsy hitany mahita za de tsy maintsy mampitombo azy ny tsy ara-dalàna ny no hoe tsy mahazo maka permis fa mahita izy fa misy vato jereo reto sinoa ato amin'ny 67 mitombo foana le mpividy vato amin'ny nefa ny permis bloqué mandohetra ihany tiana tenenina zany de hoe tena misy anna tokony ho raisy ny fanjakana amin'ny fampidirana zay vao maika mitombo sy anna voalaza teo ary rehefa ohatra ianao ka ao amin'ny seritry ny ara-dalàna lalàna ny mametra anao tsy maintsy mandoa raha tsy zany ianao de misaotra indrindra ramatoa rajo Daniela Randriafelo misaotra indrindra enikajy ary misaotra indrindra ny ty émission zay karakarainareo ty satria nahafahana napita tokoa zany ny hevitra ataoko angamba fa ao anatin'ny adiny ray sasany mbola betsaka ny zavatra tiany ho tantaraina fa na izany na tsy zany ary efa zava-dehibe zany ho an'ny ITI no nanana n'izao fotoana izao nentina nanambarana sy nampahafantarana ny olona voalohany indrindra hoe misy tokoa io tatitra izay marakitra ny vola rehetra izay voalaza fa niraisin'ny fanjakana sy nalohan'ireo orinasa mpitrandraka sy miasa eo amin'ny sehatry ny renakibon'ny tany ireo nandritra ny taona 2024 sy 2024 tsy ny vetra ihany ny ao anatin'io fa misy koa karazana ataontsika hoe atotanisa maromaro toy ny ohatra hoe ilazako zao ohatra hoe anisan'ny voalaza zao ohatra hoe inavy ary ny ataontsika hoe don na reo hoe zavatra izay natolotra ireo orinasy ireo atsitrapoa ho an'ireo faritra izay nesany ao ihany koa ohatra ny ao anatin'ny tatitra tsika mety mahita hoe firisan-jatony tokoa moa zany io vola io raha ny arikarena faobe eto Madagasikara ny resahana ao anatiny ao tsika mety mahita koa hoe inona avy ireo fotodrafitrasa zay natsangan'ireo commune zany zay vitsivitsy moa izy ireo zay tena hoe tonga hatrany amin'ny hoe reto ny vola voarainay dia zao avy nampiasainay anazy angambany ataoko fa zava-dehibe zany ary mampisy zany an'ilay ataontsika hoe hadievitra izay tokony hipetraka zany eo amin'izany hoe fanatsarana zany sehatry ny renakibon'ny tany zany raha amin'izao fotoana izao mahavelom-bolo ihany ny fahitana ny fivoarany sehatry ny renakibon'ny tany eto amintsika na dia mbola be aza ny lesoka ataoko angamba fa raha ohatra ny commune esan'ny QMM ohatra ny Ampasinampoina izay voalaza ao anatin'ny tatitra fa mahatratratra any amin'ny 7,700 tapitrisa ariary ny volan'ny raisiny tao anatin'ny taona anankiray dia tena zava-dehibe zany fa tsika moa commune ray izay fa inona daholo nampiasainy azy dia voalaza ao anatin'io tatitra io daholo zany ka angamba ny etiko hamarana anazy dia hoe fanentanana antsika rehetrarehetra amaky an'io tatitra io izy io moa zany dia azontsika jerena eo amin'ny site web ny ITI afaka manantona ihany koa ny foibe an'ny ITI ny ampandrinompo zany izay olona mangetaheta mba ahita n'io tatitra io ary araka nefa voalaza teo isy ny ezaka zany izay ho atao mba ahafahana manamora kokoa ny famakinany sy ny fahafantarana n'io tatitra io mba entina hatrany anatsarana indrindrandrindra ny adievitra izay mety isy satria hafa ihany ny zavatra voasoratra satria izay ny tena zava-misy marina ka dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany no entinay misaotra ihany koa indrindrandrindra ny mpandray anjara rehetrarehetra fa dia nafinaritra ny adievitra fa dia ny faniriana moa zany hoe mbola misy thème maromaro ao anatiny eo azo resahana amin'ny manaraka ny arenakibon'ny tany sy ny fitrandrana izany raha pirenena raha ny malagasy tsirairay avy miverinay teto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM ihany koa fa anjara birikinetina ihany koa izay efa mpahafantarina izay raha ilaina mbola horesahana matetitetika satria heverina fa tompona andraikitra ny isam-batan'olona ny olom-pirenena manoloana an'izay hoe nakaiza ny arenanay dia inona ny vola miditra dia inona ny fandrosoana fa indrindraindrindra inona ny fiatraikan'izany amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimby ho anty Madagasikara ity tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika tamin'ity alina ity isaorana izy efatra menada mianaka ny vahiny tato anatin'ny fandarana fa tsy adino ihany koa isika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farana nandritra ny rairay sasany teo eo manome fotoanao antsika ho amin'ny heriny indray veloma tompoko